anaty herinandro tsy isika dia resaka mikasika ny andro mahagaga sy mahafinaritra ny amin'ny asa fanompon'ny fanamasina eo amin'ny fiainantsika. Dia ilay nilazain'i Jesosy hoe fa mahatsara anareo koa ny izy zany teny tampianany hoe mahatsara anareo koa ny fialako, satria rehefa andeha dia aniraka ho anareo ny fanamasina, zany zao ka fanambarana, aniraka ho anareo ny fanamasina mba anana fifandraisana akaiky aminareo. Hitanareo Jesosy zao niaraka taminy fa ny fanamasina no mbola ho avy dia hiaina ao anatin'izy ireo. Tsara le hoe miaraka fa anaty tsara lavitra. Amen. Akaiky kokoa ny tsara indrindra. Za aloha dia faly rehefa mila an'Andriamanitra, za tsy mila mandeha mitady azy. Za zany tsy mezaka mitady azy any ho any, fa izy dia efa akaiky dia akaiky indrindra. Fa tena manandanja amin'olona zay maniry na mitady fifandraisana amin'Andriamanitra ny malala, fa rehefa nantsony Baiboly handray ny Kristy isika, nolazainy fa tokony hateraka indray isika. Zany ndika ara-baky teny hoe Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny herin'ny fanamasina tonga miainao amintsika, dia manao antsika ho vaovao ao anaty izy. Dia zay ao anatsika zany amin'ny alalan'ny fanampiany fanamasina, manao ny lalany avy ao amintsika, ka zany nanaovan'izany fahatsarany ety amin'izao tontolo zao. Hitanareo tsy mahatsara loatra antsika ny toritory amin'ny olona foana, mila maneho zavatra aminy sika. Dia hitanareo, sika te ho tsara, te andeha amin'ny vokatry ny fanamasina sika. Za tena manana antoka fa nareo rehetra ato amin'ity trano ity androany zao, sy nareo mandato tena hijery ny programa amin'ny tele, tena tianao ny tokony ho ataonareo, raha tsy zany tsy hijery na hihaino karazany zavatra tahaka izao nareo. Fa ny marina dia tsy havidy zany sika raha tsy nihery ny fanahy masina, ny fanamasina ny mpanampy antsika, ilay mpampahery antsika. Izy ihany ny mpampianatra antsika, za mpampianatra, fa ny fanamasina no tena mpampianatra. Jereo za tena mino mihitsy fa na dia izay azonao tamin'ny mpampianatra ao aza, mila entinao mody zany dia entinao anatrehan'Andriamanitra dia itokinao azy mba amelanao zany fahalalana zany ho lasa fanambarana eo amin'ny fiainanao. Afaka takarinao ve zany? Tsy tsara zany manam-pahalalana fotsiny zany hoe afaka mandefa ny telenao ianao dia mahazo fahalalana. Miresaka fampahalalana arim-panahy. Zany hoe ny akamaroanareo zao mety manan'izao, za zao mana Baiboly anaty telefona mamoaka teny isan'andro. Azonareo ianao zany afaka mahazo zany maneran-tany amin'izao fotoana izao. Dia matetika zany mahakasika satria isika tena manana fahalalana betsaka fa tsy amin'ny fanambarana zany. Ary satria rehefa lasa fanambarana ny zavatra ray dia manomboka manao zany sika, lasa mivaingana eo amin'ny fiainantsika zany, ka raha karazana fahalalana fotsiny zany dia saika tsy mety amintsika foana, ka mila ny fanamasina sika mba ho tena mpampianatra eo amin'ny fiainantsika marina. Ny Baiboly milaza ao amin'ny Jaona 4:20 fa hoe ny fanamasina mitarika antsika amin'ny fahamarinana rehetra. Dia ndaoko io saintsika vetivety zany, raha ohatra raisina avy eo amin'ny toerana izay nananganana antsika tamin'izay nandratra antsika taloha zany. Hitanareo betsaka ny olona ary mahitsy tsara rehefa tonga amin'ny Kristy izy manatona izy, satria ny fiainany be korotana loatra, tsy hitany izay anaovana izany. Efa nanao izay ho afandrehetra izy fa tsy nisy ny daholo zany, ka rehefa diso fanantenana izy mijano izy dia mangataka an'Andriamanitra hanampy azy, fa mamenatra zany fomba fitadiavantsika azy zany. Tsy ny rehetra amintsika no manao zany fomba izany, fa ny akamaroantsika manatona an'Andriamanitra, satria mahantry sika dia mila azy, ary tsy mampanina azy manampy antsika, fa tia hanampy antsika izy, tia hanasitrana antsika. Fa izy koa tsy mitady antsika ho sitrana foana mandrakizay zany, tiantsika ho sitrana dia mba ho sahirana hanampy olon-kafa ihany koa. Fa ny sombony amin'izany lalam-pasitranana zany izay mitranga amin'ny fiainantsika, tena mila ny asa fanompony fanamasina isika mandritra izay fotoam-panasitranana zany, satria izy no mitarika antsika amin'ny famarinana, izy no mitarika antsika amin'ny dingana tsirairay izay mety ho sarotratrehana amintsika zany, fa manampy antsika ireny amin'ny dingana manaraka ny fandresena sy ny fanasitranana. Ohatra ray ndraiky zao izay nanola anahy rehefa nandao ny trano aho dia hoe eny ary tapitra zany mivoaka eto anariko any zany olan'izany. Zany nandositra ilay olana fa mbola niaraka tamiko any zany olan'izany tao anatin'ny fanahiko, dia mbola nandoto ny fisainako zany. Sy izay fihetseham-poko teo ny fifandraisako rehetra, na ny fandriako aza dia tena mpikomy sady nadiditra be, sady hoe za voaratra, sady tena nampanantenantenako fa tsisy olona izay hanosika azy antsony mihitsy. Ka
rehefa nitolorana ny herin'ny fanamasina ka nanomboka nianatra amin'ny baiboly dia nahita fa nisy hery efa vonina ho aho dingam-panasitranana izay nanomboka teo amin'ny fiainako. Hitanareo afaka manana an' Jesosy ao anatsika isika fa te hivoaka ety ivelany amin'ny alalantsika koa izy ahitany olona azy. Hitanareo ny mpino ny fanantenana tokan'izao tontolo izao mba ahitana an' Jesosy. Inonareo ave hoy aho hoe ireo mpino kristianina ny fanantenana tokana amin'izao tontolo izao dia izay very sy mahonena ahitany an' Jesosy. Raha miasa amin'ny toerana fenjompino izao ianao na dia anao irery ihany ary mpino eo dia mety tena matahotra mihitsy ianao ny amin'izay efa rany fanehonan'i Kristy amin'ireo olona ireo satria mety ianao ihany ny Jesosy tokan'izay afaka ho hitany ao. Amen. Ka dia nanan'izany olana rehetra zany tato anato ka fa tsy mba afaka tamin'izany dia rehefa nahazo ny hery fanamasina teo amin'ny fiainako amin'izay dia nampahafantarina azy ny hery zany tena nianatra zavatra tsara ary indray andro ny vadiko nividy boky ray novidiny tamin'ny conférence natrehany taloha dia vehivavy ray izay noratraina koa tany fahazazana izay tahaka indray ny ihany koa no nanolana azy dia nandalo lehilahy ray dia nisy hafa koa dia latsaka tamin'ny fivarotantena sy karazan-javatra maro fa nanana boky izy izay nisoratany momba nanasitranan'i Kristy azy. Nividianany vadiko io boky io azy aloha tsy tia ilay boky taloha tsy tia makilay izy akory fa nanaraka foana ilay olako azonareo ve tena nanao izay itsoany olana io tsy te hiresaka mikasika izany akory za tsy te hisaina mikasika izany akory tsy te hilanjalanja izany akory zareo matetika mihitsy raha te ho afaka amin'njavatra sika tsy tokony hitsoaka fotsiny izany fa mila miverina tsika dia miatrika izany miaraka amin'ny fanahy masina. Marina izany mila miverina any amin'ilay toerana izay nitsoantsika sika verina eo amin'ilay varavarana izay tsy mety vahatsika fa isaoran'Andriamanitra tsy voatery andeha rery sika ny fanahy masina mitondra antsika any dia mampandeha antsika hiatrika izany zavatra izany izy satria izay zavatra hitsoanao foana matetika lasa manana hery ao aminao. Aleo veriko indray izany izay zavatra hitsoanao foana no lasa manana hery ao aminao satria isaky ny manao ny fandrahonainanao izy dia mila miezaka ny hitsoaka mafy indray ianao fa raha voatrehanao sy adinao izany dia tsy anakery aminao itsony avy eo ianao no hanindry azy ho ambany anaky anao izy ka mila niatrika zavatra zany mila niatrika ny tranga fa tsy tiany ray aman-dreniko tsy nahay ny fomba itiavana izy. Mila niatrika ny tranga hoe za zany dia voaolana ary tena betsaka irifiry ny fiainako vokatr' izany. Mila niatrika ny tranga hoe za zany dia nanana toetra hafahafa maro sy adala vokatr' izay zavatra nitranga tamiko ary tsy hoe atsoiny olona rehetra akory izany izay mitranga amin'ny fiainako izao. Hitanareo matetika rehefa hoe nisy zavatra nandratra antsika tany hoany ka hoe mbola milanjalanja izany irifiry izany eny foana isika dia te hanome tsin'ny olona rehetra eo amin'ny fiainantsika izao sika dia manao izay andoavan'ny olona izay tsy tokony andony vidiny izany akory sika ny amin'izay nataon'olo-kafa tamintsika. Ka dia nanokatra sy namaky ny pejy voalohany dia tsy tiako izay nilazainy tao satria ilay fihetseham-po rehetra tsy fitadiana nanomboka nanosika teo amin'ny fanahiko tao daholo dia nakilay boky natsipitsipiko tao an-trano dia hoy aho hoe za tsy hamaky an'ity izany dia avy eo izany ny fanahy masina ny tena alefaka tamiko dia izao nolazainy hoe fotoana izao ary tsoriko aminareo tsy misy amin'izay lazaiko aminareo amin'izao no mba tena hoe akaiky indrindra amin'izay nosoratako amin'notiko tsy nanana fisainany lazy izao rehefa nanokatra ny vavako ka andao raisiny izany hoe Andriamanitra izao manao izay tenenana amin'ny ololeto ary mety tena manao izay tenenana aminao izy izao hoe fotoana izao. Mety ho an'ny olona ery ambony ery fotoana izao mety isanisika hoe tena mety tsy ho vitako kosa niatrika an'izany fa zao tena resaka dia hoe tsy voatery hiatrika izany rery ianao satria azo ny fanahy masina ianao ny herin'Andriamanitra ny fanatrehan'Andriamanitra ny osotr'Andriamanitra dia ombanao amin'ny dingana rehetra izay ho ataonao hiatrehan'izany sy hitondranao amin'ny fandresena ka ny fanasitranana dia mila fotoana foana ny famelomana ny fanahintsika dia mila fotoana foana fa dingana tsirairay izany ny fanahy masina mitarika atsika ho amin'ny fahamarinana ka manafaka atsika. Ny asa fanompony fanahy masina dia tena saiky lasa enatra marikoriko rehefa
misy olona mandany ny androm-piainana eo am-piangonana nefa tsy mahalala mihitsy ny fifandraisana akaiky izay afaka ananany amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanamasina sy ny asa fanompony zany ao amin'izy ireo. Tena mampalahelo azy zany sady mampatezitra ara-panahy ny misaina mikasika ireo taona maro zay ny ediko raha tokony ho nahazo ny herin'ny fanamasina raha mba nisy olona afaka ny teny tsotra fotsiny. Ka za tsy teo meloka amin'ny tsy fitenenana amin'ny olona hoe misy hery any voninao ho azy ireo ary tsy ho ataonao irery zany fa ny marina ary tsy teny zarazaraina fahatany zany fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra atao avokoa. Amen. Ka manana ny fanamasina isika zao raha toa kampino any Kristy ary ianao dia afaka ny fenonany fanamasina foana. Zany tena fanomezana tsara ananana fa ny Baiboly mampianatra antsika karazan-javatra tokony mba ampisy tahotra fanajana ao anatsika ao. Hitanareo misy karazan-tahotra diso fa misy koa karazan-tahotra tokony ananana. Ary ny Baiboly milaza hoe ny fiandoham-pahendrena dia ny fahatahorana fanajana an'Andriamanitra. Ary zany zao ny tahotra fanajana izay voalaza fa tokony hifanaraka amin'Andriamanitra isika. Amen. Ohatra zao amin'ny Galatiana milaza zany hoe aza mety ho fitanareo Andriamanitra tsy azo vazivazina fa izay efafin'ny olona ihany no jinjainy. Raha miteny hafa zany izay lazainy dia hoe aza manao anao hafa mainy zany. Satria hoe tsy mahalala zany izy. Ka rehefa nilaza izy hoe raha manao tianareo dia ho tahina fa raha tsy manao tianareo dia tsy ho voata teniny zany. Ka misy zavatra roa izay lazain'ny Baiboly hitako fa tena manandanja tokoa raha tiantsika ho arovana zany ositra sarobidy amin'ny fiainantsika zany. Ka tiantsika ho tazonina zany jerena hitombo ka ampivelatra ny tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Dia ny Baiboly milaza fa mila mianatra ny tsy hanaovana izay mampalahelo ny fanamasina isika. Efesiana 4:17 aza mampalahelo ny fanamasinaN'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kasehanareo hamantarana antsika an'Andriamanitra zany. Dia amin'ny Tesaloniana 1:17 milaza zany hoe aza mamono na mampiena na manaisitra ny fanamasina. Aza mamono ny fanamasina. Aza mamono ny fanamasina. Isan'ny zavatra mamono ny fanamasina zao ohatra ny zavatra izay tenenitsika. Arak'izany jereo ny Efesiana 4:17 satria hitako tsy mino atsanareo ka andao jerena miaraka izany. Aoka tsy hisy teny adala na maloto na teny ratsina izay tsy tanteraka sy tsy mendrika ho resana hivoaka amin'ny vavanareo. Fa leo ho teny tsara sy misy tombo ny fampandrosoana ny fanahy ho an'ny hafa dia arak'izay ilana azy zany dia mba ho afaka hitondra fitahiana sy fahasoavana ho an'izay miaino azy. Ka rehefa milaza zavatra amin'ny olon-kafa isika izay ratsy tsy mendrika ka mandrovitra sy mandratra azy mamono ny fanamasina zany. Zao ny tokony ho takatrareo raha ho anatiko sy ao anatinareo ny fanamasina ka raha mampalahelo azy isika dia ho tsapantsika koa zany. Raha mampahonena azy isika dia ho tsapantsika koa zany. Ka aleo fa asehoko anareo tsotra tahaka izao ny akamaroan'ny olona izay mihodina eo amin'ilay antsoina hoe avesarana zany na ilay hoe malahelo tsy haiko hoe maninona no malahelo ohatran'ny tsy avako mihitsy zany alahelo zany. Tena mety hitombona hoe mampalahelo ny fanamasina ianao. Dia zany fomba fampafantarany ianao. Za tsy tia an'ity dia tsy tiako koa ry satria tena tsy tsara ho anao zany. Tsy tiako ry dia tsy tiako io satria tsy tsara ho anao io. Izay rehetra lazain'Andriamanitra ho ataontsika na tsy ho ataontsika tsy ho azy akory zany fa ho antsika. Raha vao mahay izany aingana isika dia ho tsotra koa ny aizantsika mankatoa eo amin'ny fiainantsika. Ny 1:30 milaza hoe aza mampalahelo ny fanamasina, ny 1:30 koa. Andao jerentsika kely zany somary lava fa ho azonareo aingana zany resaka izany ka esory ny fangidiana sy ny fahatezerana ratsy ary mota ny fahakezitiana ny lolom-po fahavinirana ny fahakalana sy zany. Ka raha miteny hafa miresaka izany izy eto hatezerana sy hakezitiana dia tsy famelana sy fangidiana ary lolom-po ireo fihetsem-po manam-pozina rehetra izay mampirona antsika foana fa tena
morangeny mamela ny hafa tanteraka rehefa mitady tsotro sika ny amin'izay namelan'Andriamanitra eloka atsika rehetra. Zao ianao kosa aloha dia aza manantena amelanao zany tsony efa inefatra ianao zay nanao zany. Impiry zao tsika no mamela zavatra diso tamin'Andriamanitra foana na zany azy vatakareo zany sady tsy mana fotoana ijanona amin'izany. Fa eo koa ny Tesaloniana voalohany miresaka ny amin'ny tsy hanerenana analefanana anakonana ny fanamasina ka mba hitoy resaka aminareo mikasika ny sasany amin'ireny zavatra ireny androany dia atombontsika amin'ny Efesiana 4 zany 9:20 mba omeny anareo araky ny aren'ny voninainy mba hoatanjahina fatratra amin'ny fanainy ny toe-panahinareo izy mihitsy no hitoetra lalina any anatinareo any ho lasa toetranareo. Wow! Misy olona veto zao zay afaka no ampiasain'ny fahafenon'ny fanahy. Dia rain'Andriamanitra ka za nivavaka izao foana tafiainako hoe reto zao dia isan'ny zavatra afaka ataonao anampy anao mba hijanonao feno sy fantoka amin'ny hery fanamasina foana. Andriamanitra fenoy tsara ao androany amin'ny herin'ny fanamasinao. Zany zao sy fanamasina tsy mandeha lavitra zany ka anatin'ny tanjona sy ny fandrinao zany. Sika tsy miresaka hoe fenona azy dia fenona roa fa ny Baiboly milaza amin'ny Efesiana ao ka ny fenona ny fanahy foana sika. Dia toy ny nanao vazivazy kely tamin'izany ka lazao isan'andro eto tany betsaka hery mirotsaka foana fa mila fasiana azy madio tsara foana koa ianao. Fa sainao nge zany raha tena matanjaka ao anaty zany ianao dia afaka miatrika ny rehetra zay mitady amelanao avy ety ivelany. Hoe raha matanjaka tsara sika ao anaty ao dia afaka miatrika ny rehetra sika zay mamely atsika avy ety ivelany. Zany zao afaka notsotra amin'ny olona kizitina sika, afaka niaritra sika amin'ny olona zay efa tena tsy hita taona mihitsy. Ny tany nge tena toerana sarotra mihitsy amin'izao misy olona manamarika zany ve? Ny tany zao tena toerana sarotra mihitsy dia miteny aminareo mba iorina tsara sy tena ny marina ny Kristy eny amin'ny olona ivelany eny ankehitriny. Zany hoe hitako fa tena mila ny hery fanamasina sika mba anampy atsika amin'ny fiainantsika anaovana izany. Ka na ireo zavatra hafa rehetra azy hitanareo zany zao hoe miteny tsara mbola mila ny hery fanamasina zany. Fa tsy ho tezitra saingidy ary be lolo-po amin'izany rehetra zany mila ny hery fanamasina koa zany. Fa tsy zavatra afaka vakiako fotsiny zany dia zana no manao azy dia hoe mifanitranga. Mila ny hery fanamasina dia hitanareo Andriamanitra tena mahitsy fa hitokitsika zany fa tsy hisy zavatra ahomby zany eo amin'ny fiainantsika raha tsy miankina aminy isika. Marina mila matoky an'Andriamanitra sika dia miankina aminy ka mila io fanatrehana sy herin'Andriamanitra io sika amin'ny fiainantsika. Toetra feno fahafenon'ny fanahy. Wow! Ianao nge afaka tonga amin'izay konferansa ataoko foana dia mandefa telesa maraina dia mahazo fanamboara toetra kely koa Efesiana 4:7. Dia hoy Paoly mivavaka mba tena hatogavan'izany hoe fahalalànareo an'i Kristy amin'ny fampiarana dia amin'izay iainanareo mihitsy mba ho fantatrareo ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra ny fahalalàna tsotra ilay tsy nisedra fiainana. Dia jereo ty mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra mba hahafahanareo manana ny fatrakarena ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny hahatonga anareo ho tena feno sy itoban'Andriamanitra mihitsy. Ka io 2 io manana toetra feno ny fanahy azy ao dia tena afaka ny tonga feno an'Andriamanitra tanteraka ao zany. Zao inona ireny ny zava-mitranga eto tany raha ny mpino-drehetra no mivoaka isa-maraina miaraka amin'ny fasiany feno be an'izany. Marina hitanareo raha mitondra ny fiaranao tsy misy lasantsy ianao tsy maintsy ho ampahany eny an-dalana ihany. Raha mivoaka eny amin'ny olona ianao ka miaina ny fiainanao tsy misy ositra mihitsy tsy maintsy ho mpanina foana ny fiainanao. Fa saindreo tendreo hoe nampahirezina ilay olona anaty tamin'ny alalan'ny herin'ny fanamasina na menona ireo toetrantsika. Wow! Hitanareo mila mijery ny toetrantsika sika ho lasa mpizara
an'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny toetratsika sy amin'ny alalan'ny saitsika amin'izay fomba fanajantsika olona ny fomba firesatsika miasa amin'ny alalan'ny tenatsika izy amin'ny alalan'ny tanatsika ny tongotsika Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny olona ka ndao amboarina ny toetratsika ho lasa tahaka ny fizarana ny fanamasina ny vokatry ny fanahy dia fitiavana fifaliana fiadana ny faharipo famoram-panahy fanaovan-tsoa famarina ny fahalemem-panahy fahonona-po rehefa amin'ny fiainantsika ny fanahy masina zany no zavatra tokony ho hitantsika ao ny vokatra ny fanahy zany dia ao anatintsika ao ka raha mifanaraka amin'izany asan'ny fanahy masina zany isika dia tombo sy velatra zany vo zany dia ho isika mihitsy zany olona mamy izany tiana faly miadana maharitra tsara tsotra re olona tsy hijoro ve ny olona ka namarika izany misy olona mahatsapa ve fa ny fiangonana zao dia tsy tena mahataitra ny olona tsony loatra amin'izao fotoana izao tsy misy hidirany efitrano zany fa izay ao anatiny isika ny fiangonana fa tsy taitra amin'izay marika na ny firavaka maha-kristianantsika izany ny olona hoe ny fandikatsika ny dikany io tena ao am-baiboly io fa tia hita vokatra izy ny vo no amatarana ny azo fitiavana faliany fiadana faharipo famoram-panahy fanaovan-tsoa fahalemem-panahy eny ary ity zao dia tena teny magaga mihitsy namaky tia taonana fa tsy natakatra mihitsy taloha dia ny marina nefa toy ny nalaelolay azo aviavy afa haiko ihany zany ny farany andiny fa 20 ary no niverina maraina nakany an-tanàna izy dia so zany ilay izy eo niverina indray ho any an-tanàna izy dia nona teo averintsika rehetra dia nona izy zaho indray ny tany dia feno olona nona ary nahita azo aviavy iray izy teo amoron-dalana dia nankeo aminy kanjo tsy nahita ninona afa-tsy ravina ndika teny afa ao am-baiboly hoe ny fijereny zany teo amin'ilay aviavy dia ny ravina maro no nalony vo tokony hipotra avy taminy dia izy tamin'ny hoe engany tsy hisy vo ivoaka avy aminao intsony dia maina haka maty ilay azo aviavy mandra-pahazoky ilay dika teny hafa izay nanome fahalalana ny oatra kokoa dia tena nalailo azo aviavy foana no iveriko hoe tena eny ary ianao zany nona dia tezitra tamin'ilay azo aviavy satria tsy afaka nanomeanao izay notadavinao zany dia nozonao zany dia maty tena tsy azoko izany taloha hitanareo fa rehefa nandala ny anatra kely dia ny fahalalana no nampianatra fa raha amin'ny aviavy rehefa mahita ravina ianao dia tokony isy vofoana koa izany ambaniny reny ravina reny izao ndonge verina amin'ny tao an-tsavetivety ilaza fa iadama nanao izay anaovany izany tamin'ny ravina fotsiny ihany koa fa tsy netsy izany ary betsaka koa ireo kristiana izay tahaka ataona maro tsisy afa-tsy ravina hoe ianao inona ary lazainao fa ravina nakany am-piangonana na nanaravi-piangonana namaky toky ray tamin'ny baiboly isan'andro na nolaiko zany atsy na nanaraviny famakina zany marina za koa nandoalika teo kaiky ny fandriako vetivety foana isakala dia vavaka mitovy foana ihany naveriko teo raha io ataovy maovady tsara dia reny tsara dia koatra izany ho kristiana tsara fa dia izany ihany izay nataoko vavako dia avy eo nilaza hoe mamela Andriamanitra mamela zany rehetra zany foana naveriko dia naverimberiko foana mamelany amin'ny fahotako rehetra fa rehefa misainy zany tany amin'ny lasa zany a dia hitanareo ny efa rany rehefa teo amin'ny 20 taona nanaovana ny tena ho tahaka ny adala tahaka izany andreny fanamasina ihany ny teny hoe efa namelanao tamin'ilay voalohany lazanao zany tamiko a dia zany raisina dia mandrosoa ary fa jereo ianao tsy andrian'Andriamanitra zany raha tsy manana fifandraisana akaiky sy fanakekezana azy zany ka za tena nananaravina betsaka nananaravina tamin'ny asam-piangonana ka na dia efa mba nanana teny kely maro aza hafa efa mba nandeha kely tamin'ny herin'ny fanamasina mbola nananaravina betsaka koa noho izany a nananaravina rehefa firavaka kristiana ireny nanana azo fijaliana dia nanandrem-pinisa Jesosy ireny koa dia nananamarika famantarana kristiana azy tena ravina koa maro ny azonareo ve zao ny olana za tsy nanana vokatra mihitsy zany zao ilay aviavy izay feno ravina fa tsy nisy voany mihitsy fa ny olona zao noana ary tena lesona be no meny io aviavy io atsika nozony Jesosy io aviavy io satria tena daladala
ary tsy tia olona adala izany izy zay jerena ho mety ivelany efa tena marina tsy izy mihitsy